ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ity alahady fa 17 volana mety ry avana dia alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara atsiarovana amam-bavaka anoanana ihany koa ny mpiasa io nivon'ny foibe FJKM. Dia manatanteraka izao fampovavahana izao isika iombonana ho amin'izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Manasantsika ampitiavana ary hitsangana iredona ny hira fanentanana ny azakazaka masina. Iombona ho amin'ny fankalazana an'Andriamanitra isika ravana amin'ny salamo fahenina ambin'ny folo. Salamo fahenina ambin'ny folo andin'ny fahafito hatramin'ny andin'ny faraka ambin'ny folo ao aorian'izay ny hira fahaefatra amby roapolo andin'ny voalohany ny fahaefatra ary ny andin'ny fahadimy. Vakitsika ny salamo fideranan'ny tompo manao hoe Salam Jehova izay manome sainay aho ary namin'ny alina aza dia mananatra ny fo atao eo anatreha manakariva Jehova fa eo havanako izy ka dia tsy ahozozo aho izany efa naneny fo sy nahavavony fanahy ny nofo aza hitoetra tsy manana ihany fa tsy hofona ao anatenantsika ny ena tsy amela nyray maso ao lasaka manavaka ianao ampafantatrany manamena ianao fa fisakifaniana eo anatrehanao ary fahafananetana eo atananao havanana mandrak'izay. Amen. Oh
mivavaka isika ry havana. Miara mankalazanao tokoa zay Andriamanitro fa ianao no tompo sy Andriamanitrray. Voatselakory fa tamin'ny alakamisy teo dia nankalazainay ianao Jesosy Kristy ilay niakatra amboninahitra any an-danitra, ilay mipetraka eo kavanan'Andriamanitra mivavaka sy mifona ho anay. Fa ankehitriny koa raha tonga zao andro alahady zao dia mivory amin'ny anaranao zahay, midera sy manome voninahitra anao Andriamanitra, ilay nitahiranay ho amin'ny fiainana ka tsy namelanay hangozoozo, mifamaofao sy mandalo eo amin'ny fiainanay zava-maro samihafa, kanefa mbola indreto zay Tompo velona hatrapo-amonjeny, ka afaka milaza fa izahay no toy izao dia ianao Andriamanitra niasa tsy tapaka teo amin'ny fiainanay, niaro anay, nanasitrana anay, ary dia indreto zay tonga eto anatrehanao mba hisaotra sy hanome voninahitra anao. Tsy ho voalazanay sy ho voatoninay ny antsipirian'ny fahasoavanao, fa ampoanay tokoa zany. Indrisy anefa Tompo eo anatrehan'izany fitiavana sy ny fikarakaranao tsy tapaka anay zany, dia mahatsiaro fa mpanota zay, efa nanao zay ratsy teo anatrehanao. Indray makakory Tompo, manatona anao amin'ny fomba bebaka zay, miaiky ny tsy fahataterahanay sy ny fahotanay rehetra, ka mangata-pamelana aminao. Diovy zay Tompo, mba homendrika anao Andriamanitra, avelao ny fahotanay rehetra, ary foano ny elokay izay mampisaraka anay aminao Andriamanitra. Raiso indray zay ho zanakao, ho mpanomponao, fa ny eo akaikinao no mahatsara anay. Dia indro mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka ho an'ny mpanotany bebaka zahay, ka tonga olombavao aminao Kristy. Atreo amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ny fanompona iombonanay eto, mba tsy ho aroaroam-paratsiny zany fa ho tonga anitra kasitranao. Indrindra moa raha miombiny zay rehetra mahatsiaro ny mpiasa eo anivon'ny foibe Fijekem, dia ho voninahitry ny anaranao tokoa izao fotoana manokana izao. Asandratray ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika izao ry havana. Atomboka zany ho amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ka mialohan'ny itsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra izany fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora zany, dia ny hira fa 270. Andininy voalohany sy andininy faharoa no hiraitsika. Sangana isika hivavaka. Jesosy Kristy zokinay io, tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izahay, mampianaranay indray maka indray ny teninao,
mba nananay finonanao. Sotra Tompo. Amen. Petraka ianareo. Soratra masina izay akatsika hafatra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo. Salamo 5:100 ny andininy 9. Salamo 5:100 ny andininy 9. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Halleluia. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hidera an Jehova. Halleluia. Fitaomana ny olona hideran'Andriamanitra no hita eto rakizy sy tanora. Ny fitaomana ny olona hideran'Andriamanitra dia tahaka ny mpanao dokam-barotra mahay izay milaza ny hatsaran'ny vokatra izay amidiny. Ohatra, matetika tsika maheno eny an-tsena raha ny varotra fanafody no anaovana dokam-barotra dia maheno tsika hoe manala tasy, manala panda, manamaina mono, manadio tarehy, tsy manimba-tana. Dia toy izany koa isika rehefa hitaona ny olona hideran'Andriamanitra. Tantara kely iray no entina amintsika. Nandritry ny fianarana sekoly alahady dia nitaona ny mpampianatra sekoly alahady mba hidera an'Andriamanitra. Hoy ilay mpampianatra, nisy mpanan-karena iray nahita mpitsindroka fako dia hoy izy, misaotranao aho Andriamanitra satria tsy nataonao mpitsindroka fako. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Halleluia. Dia nandeha indray ilay mpitsindroka fako dia nahita vehivavy adala izay niboridana teny an-tanàna teny. Dia hoy ilay mpitsindroka fako, misaotranao aho Andriamanitra satria tsy mba nataonao tahaka ny olona adala. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Halleluia. Ilay adala ndray nisy nitondra tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nitsabony izy dia sitrana. Rehefa sitrana izy, iny izy andeha hody iny dia diso lalana ka tafiditra tany an-tranompaty tao amin'ny hôpitaly. Dia hoy ilay adala sitrana, misaotranao aho Andriamanitra fa sitrana, fa tsy mba isan'ny olona izay rembin'ny fahafatesana. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Halleluia. Ilay adala sitrana nitodika dia nahita ireo fianakaviany maty. Dia hoy ilay adala sitrana tamin'ny fianakaviana, io havanareo io zao efa maty dia tsy mahay mideran'Andriamanitra. Dia sady nomehy ilay adala sitrana no lasa nivoaka. Dia hoy ilay fianakaviana, adala ngamby ny olona iny Dia hoy ny mpampianatra sekoly alahady, namarana ny teniny. Marina ny tenin'ilay adala sitrana fa ny maty tsy mahay mideran'i Jehova, satria velona ianao dia mahaiza midera an'Andriamanitra. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Halleluia. Ivavaka isika. Tao amin'ny teninao zahay Tompo, hideranao. Ny antony fahavelomanay dia hanome voninahitra anao, koa mampianaranay amin'ny fiainanay manontolo, amin'ny tranga rehetra misy amin'ny fiainanay,
hidiranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny hira 5:70 amin'ny firana FFPM. Andiny voalohany sy ny andiny fahadimy no iraintsika zao ry havana. Mialohany isanganareo mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika mivavaka sy hamaky ny perikopa amin'ity alahady ity. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa mbola manana anjara amin'ny teninao. Ny teninao izay fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa raha hamaky ny teninao sy hiaino ny hafatrao avy amin'ny teninao izahay, dia aoka ny fanahy masonao hialo ny teny ka hanazava aminay izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky sy hiaino ny tenin'ny soratra masina isika ry havana ao an'ny boky nisoratany Isaia mpaminany. Isaia 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia menory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao no lazainy Jehova izay naharainao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesorona izay nofidiko. Fa handatsaka rano amin'izay mangetaeta aho, ary rika ho an'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko io amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo, eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe any Jehova aho, ary ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe any Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononony amin'ny mpanajana. Amen. Lioka 1:20 andininy 7 hatramin'ny 7. Lioka 1:20 andininy 7 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izaho aminareo, mangatady dia omeny anareo, mitadiava dia hita anareo, tondony dia ho voany anareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho voany. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy mena rano ho solony hazan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka avy any ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Hofaranana ny famakinany soratra masina araka ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina 1 andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo miendrika ny filazantsarany Kristy, mba andrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hahitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandrosa ny finoana ny filazantsara,
ka tsy ho azon'ny fahavalo ampahoriana anareo na amin'inona na amin'inona fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra fa ianareo efa nomena noho ny any Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa teo amiko ihany ankehitriny. Amen. Ray masino manana ho fitsenantsika ny afatr'Andriamanitra ampitondray ny mpanompo ny riavana dia ny hira fa 3:30 amin'ny firana 5 PM ka ny 1 sy ny 1 no hiraitsika. Aoka hitsangana ianareo riavana. Ho aminareo rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika raha omeny ity alahady ity, alahady fa 17 ny volana May, alahady fa 9 manaraka ny Pasika, alahady mialohan'ny Pentekoty, ary ny fandaminana manokana eto amintsika Efzegema dia amin'ity alahady ity no alahady natao hitondranam-bavaka ny mpiasan'ny foibe Efzegema. Araka izany riavana dia manasa antsika rehetra mba hifantoka amin'izao tenin'Andriamanitra zaraina sy ampianariny ny tompo antsika izao amin'ity alahady ity. Raisitsika avy ao amin'ny lioka toko 112 zany riavana, lioka toko 112 ny 7 hatramin'ny 17 zay no efa nivakina tamintsika teo riavana. Tantarany nampianaran'ny Jesoa ny mpianatra hivavaka, ny nampianaran'ny Jesoa ny mpianatra hivavaka. Ary dia izany indrindra riavana no andraisantsika izao lohahevitra izao ho antsika amin'ity alahady ity, ny toe-tsaina izay tokony hananan'ny olona mivavaka. Zay zany no andraisantsika ny afatr'Andriamanitra riavana, ny toe-tsaina izay tokony hananan'ny olona mivavaka, satria mampianatra hivavaka Jesoa eto, ary dia raisitsika zany izany lohahevitra izany. Mizara roa riavana ny afatra. Ny anankiray voalohany izay toetra tokony hananantsika rehetra, mazava aloha zany fa isika no mpivavaka, isika fiangonana manontolo no mpivavaka. Ny toetra voalohany izay ampianarina antsika zany eto dia ny hoe sahi mivavaka mandrakariva ianao, sahi mivavaka mandrakariva ianao. Zao no fovakin'ilay soratra masina eo amin'ny 7 sy ny 10. Ary hoy zao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Mandidy riavana no teny fehezanteny hitenenan'i Jesoa eto, mangata dia omena ianareo. Zany indrindra riavana, zany indrindra no ampitaina amintsika ankehitriny, dia ny hoe
sahianao, tena ataovy tontolo-piainanao, tena ataovy androm-piainanao, tena ataovy toetranao. Raha ohatra tsorona amin'ny firesakintsika hoe ataovy sakafo fihinana ny vavaka. Zany ry havana no afatra tsotra voalohany izay raisina amin'izao tenin'Andriamanitra nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka izao. Ny zavatra hita mantsiny raha jerena ny fiainan'ny mpianatra teo anatrehan'i Jesosy dia mbola azo tarafina hoe voafetran'ny fomba mpivavahana jiosy ihany ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Ary fantatsika tsara ny hoe amin'ny jiosy dia misy lera ny fidirana ao amin'ny fiangonana. Zany hoe arak'izany zany dia tahaka ny hoe misy lera ihany koa ny fotoana tokony hivavahana amin'Andriamanitra. Zany ny fomba mpivavahana teo amin'ny jiosy dia mbola taratra feheziny zany fomba mampanao zany ireto mpianatra ireto. Ary zany indrindra no tiany Jesosy ahitsiny hoe ny tena fiarahana amin'Andriamanitra tsy asiana lera zany, tsy asiana fotoana zany ny fivavahana amin'Andriamanitra, fa isa minitra, isa tsegondra, isa nora raha mbola tratranao. Dia zany ny tena tokony toetra voalohany ry havana ananantsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary zany indrindra no entintsika mandiny tena ry havana, zany indrindra no entintsika mandiny tena hoe manahoana ny fiainantsika. Izany afatra voalohany zany ny hoe mila mangataka mandrakariva, mila mitozo mivavaka mandrakariva isika. Fa indraindray mantsy na ny mivavaka izy, eny olombelona mety isy an'izany, na ny mivavaka iza mety adino. Tsy tsaroana intsony afa-tsy mivavaka amin'ny sakafo, zay sisa no vita, zay sisa no nahazatra. Fa raha misy zavatra hafa, eny mbola hotoizana kely hoe mivavaka sakafo, iny aloha tokony tsy ho adino ray zay. Ivavaka matory, iny koa mety mbola mahazatra ihany. Fa ankoatran'izay vita ihany ny tontolo andro, dia tsy misy afa-tsy vavaka anankidimy no vita, 3 ny sakafo, 2 mifo, 2 matory. Zay 5 zay sisa mahazatra besony maro. Tsy anangatananao izy anotratran'izany, fa samy mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa eto zany, eto dia mampianatra antsika ny tompony hoe mangatay ianao amin'izay trangan-javatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, dia atao fomba fiainanao ny mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izay eritreretinao rehetra dia atao fomba fiainanao ny mivavaka mangataka amin'Andriamanitra. Ary tsaroko ny afatra nataon'ny dada Rakotoandry Daniel, ilay miteny izy ny hoe ao anatin'ny ray andro mahavita mivavaka impiry, mahavita mivavaka impiry. Any amin'ny 700 ano any mivavaka vita ao anatin'ny ray andro. Tamin'izaho mbola kely na eno an'izany resaka zany dia niomea ny hoe aiza koa ny avitanan'izany, satria mbola vao mianatra mandeha miara-miaina miaraka amin'ny tompo moa tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa ty amin'ny androm-pahalebiazana hiainana izao tenin'Andriamanitra izao dia hita hoe marina. Satria nahoana? Na dia nao andeha tsena izy dia efa vavaka, na dia nao androtsabary azy azo asiana vavaka, na ianao miomana azy izy andray tompony akanjo anaovaka zany zao amin'reto efa vavaka daholo zany. Zany hoe rehefa tena fiainanao ny vavaka dia tena vitanao. Zany nambarany ray aman-dreny nitobo zany Rakotoandry Daniel, mahavita vavaka aman-jatony ao anatin'ny ray andro. Azo atao zany, azo tanterahana zany, fa tsy resaka be fotsiny. Ary zany indrindra ry havana, zany ity ampatsihiviny tenin'Andriamanitra antsika ity amin'izao alahady izao. Fa mbola ao anatin'izany ihany mivavaka mandrakariva, dia ao anatin'izany koa ny toe-tsaina dia tokony manana faharetana mandrakariva foana ihany ao anatin'ny vavaka. Zany hoe tsy hoe taitaitra eo anao zany dia andefa andeha hivavaka, tsy hoe misy zavatra mamporotra anao zany andeha hivavaka, tsy zany no izy. Fa eo indrindra le tena fiainana, ka na misy matery na tsy misy matery dia mandeha foana ihany mivavaka, na misy zavatra manahirana na tsy misy zavatra manahirana dia mandeha foana ihany ny mivavaka. Zany ry havana no toetra voalohany tokony ananantsika fiangonana zany, zany fiainam-bavaka izany. Dia mamela mba ilaza tantara kely amintsika ry havana, ny tena moa efa niaina tany ambanivohitra be tany, dia tonga tamina toerana anankiray zay tanàna tena maizina, tsy mahalalany zany filazany tsara zany, tsy mahalalany zany soratra masiny zany. Ary ny eo amin'ilay tanàna dia anankitelo mpomasy, nefa ilay tanàna mety any amin'ny hoe 20 tafo ano any ilay tanàna kitelo. Misy mpomasy anankitelo, dia zany hoe ody bala, ody rehetrarehetra efa fiainan'ilay tanàna zany. Fa rehefa tonga tao amin'ny toerana io dia nandeha, za moa zany dia tsy matahotra an'izany fa isaorako ny tompo,
ny am'izay mba nanomezany fahasahina ny miresaka amin'ireny mpimasy miresaka amin'ireny mpilalahody miresaka amin'ireny dahaly tsy nampaninina mihitsy zany isorako ny tompo dia rehefa tonga ny fotoana anankiray dia nisy ramatoa nanontany pastera fa ahoana ho zany mivavaka zany ahoana zany mivavaka zany dia tena tsapa moa zany fa tena fanontaniana ao anatina fahatsorana le fanontaniana izay napetrany dia inona ny valiteny nomeny valiteny mena tanao ianareo zao ianareo sy tsy ray aman-dreny be itsy rehefa misy ny fotoana misy zavatra irinareo dia manatona azy ianao dia ataonareo ao ny fombafomba rehetrarehetra atokony eo ny zavatra kely be deaibe dia miresaka izy mitodika manononona anarana izy manonona razambe mety ho razambe ny tononony eo mivavaka nareo amin'izany fotoana zany zany hoe ny mivavaka zany raha ampianarina atsika raha tsorona atsika za moa ny fomba nitenena azy tamin'izany fotoana zany ny atao hoe mivavaka dia ny mitodika any amina hery anankiray zay everinao fa mandre anao mahery noho ianao mahavita ny tsy vitanao ary afaka mamaly ny fanirianao mitodika any amina hery anankiray afaka iaino anao ary afaka hamita sy amaly ny fanirianao sy ny etaetanao zany no atao hoe mivavaka izany dia mitovitovy ihany fa ny mahasamihafa azy amin'ny fivavahana zay ampianariko ianao araka ny filazany tsara moa nitondrana azy tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ny mahasamihafa azy dia ianareo rehefa misy zavatra matery anareo ihany zay ianareo vao tonga eto amin'ity toerana ity tonga eto amin'ity rangah ity fa tsy zany ny amin'ity le Andriamanitra zay ampianariko ianareo ity tsy zany ny amin'ity vavaka zay ampianarina anareo ity fa ny fiainana rehetra dia ifampiresahana amin'io hery tsy hita ny masonao io anetsa ianareo dia mifampiresaka aminy ijinja vary ianareo dia mifampiresaka aminy andeha vidy ompy ianareo dia mifampiresaka aminy zany le fivavahana zay ampianarina anareo ary tsy misy pirofo omenanao meloha amin'izany fa ny fanekenao fotsiny no hoe hivavaka dia aorinan'izay ho hitanao ny fahamarinan'ilay vavaka zay nataonao zany ny fomba nampianarana andreny olona tamin'izany fotoana zany ary zany koa nefany na dia ty andreny vohatra azy isika dia ampianarina an'izany zany ny fomba fivavaka ary zany no ampianarin'i Jesosy atsika eto ry havana toetra anankiray voalohany zany sahi mangataka sahi mivavaka amin'Andriamanitra tsy tapaka raha izay ry havana faharoa ahoana ihany koa ny toetra tokony hananatsika toetra tokony hananatsika faharoa koa nefany ho antsika zay mivavaka dia ny hoe manana fahatokiana ny fahendren'Andriamanitra ny amin'izay hovaly ny vavaka ataonao manana fahatokiana ny amin'ny fahendren'Andriamanitra ny amin'ny vavaka zay ataonao miteny Jesosy ato amin'ilay fanoharana hoe fa iza moa aminareo na dia ray aza angatahany zana mofo dia anome azy vato ary raha angatahany azan-drano dia anome azy menarana ho solon'ny azan-drano ary raha angatahany atody no anome azy maintso zany hoe eto ny toeran'ilay mpangataka io le zanaka io mangataka an'izao dia le ray mahalalany hoe zao mahasoany zanako ity dia zao no omeko azy zany toetsainy zany mihitsy no tiany Jesosy ampitaina amintsika fiangonana ampitaina amintsika isam-batan'olona ny mangataka no anjaranao angatao amin'izay irinao angatao amin'izay matery anao angatao amin'izay etaetanao sy fanirianao zay le lesona voalohany teo fa eto amin'ity lesona faharoa ity indray dia ny hoe mba mahandrasa kosa indray mba mahatoky kosa indray ny herin'Andriamanitra ny fahaizan'Andriamanitra ny fahafantarany zay valim-bavaka tokony homena anao zay ny afatra faharoa ry havana omena antsika amin'ity fotoana ity dia eo indrindra mantsy ny ry havana ny hoe ndraindray diso hevitra ny olona rehefa mangataka zavatra dia mihevitra izy fa tsy maintsy no omen'Andriamanitra mangataka zavatra B dia mihevitra izy fa tsy maintsy B no omen'Andriamanitra tsy zany no izy tsy zany ny toetsaina ampitain'ny soratra masina tsy zany no ampianarin'i Jesosy atsika fa ny mangataka omena alalana tsaritsika ary eo ka tsy ho sasatra ny mangataka fa ny miandry ny valiny kosa zay indray ny lesona faharoa ary zany mantsy le ohatra nataon'i Jesosy zay mandondona no voany raha mandondona ianao zany zao eo amin'ny vavahady be dia mba voay tsy ny voan'ny olona le vavahady be fa etsy amin'ny vavahady kely ny voany mandrosoa dia tsy androso ve ianao tsy androso ve ianao fa efa nisokafan'ny olona le vavahady kely fa satria teo amin'ny vavahady be ianao ny nandondona dia tsy hiditra raha tsy vavahady be tsy zany ry havana tsy zany ny toetsainy ampianariny soratra masina atsika fa ny mangataka no anjaranao ampirisian'ny tompo ianao ampianariny tompo ianao angataka fa ny valiny kosa manana fahendrena miandry sy mandray zay valim-bavaka omen'Andriamanitra anao zany ny toetsaina faharoa zay tiana ampianarina antsika ry havana
ao anatin'izao tenyny soratra masina izao. Ary zany indrindra no ampitandremana antsika, zany indrindra no isariana ny saintsika ny amin'ireo karazam-pivavahana maro zay mivoy ny amin'ny hoe mangatady de omena ianao, ka zay angatana de tsy maintsy ho azo, hany ka rehefa tsy azo de hoe tsy mamaly vavaka ty Andriamanitra ty fa nde iovan'Andriamanitra, alao izy iovany. Fa aoka tsy ho enao zany, aoka tsy ho enao zany, ny mangataka anjaranao zany, fa ny valim-bavaka anjaran'Andriamanitra mamaritra an'izany. Ary zany ry havana no afatra faharoa zay omeny zao soratra masina antsika izao. Ary zay indrindra ry havana no entina hamarana anazy ny hoe tadidio tsara fa io Andriamanitra io de tena tahaka ny ray aman-dreny manoloana ny zanany. Raha eo anatrehantsika io Andriamanitra io tahaka ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanany, mahalala zay mahasoanao io, ianao lay say mangataka iny ny tena mba fifalian'Andriamanitra. Fa ianao le midongo ny valim-bavaka kosa, iny mampalahelo an'Andriamanitra iny, mampalahelo an'Andriamanitra iny. Ary zany ry havana no anafatra farana antsika. Misy ny olona ny mivoy ny hoe zay rehetra angatana de tsy maintsy omen'Andriamanitra, hany ka nanaovana mouvement isan-karazany aza andomana an'Andriamanitra mba ivalian'ilay zavatra nangatana, de atao daholo ny fihetsiketsehana rehetraretra. Tsy zany ny fiangonantsika, tsy zany ny fomba fivavahana ampianarany soratra masina antsika ry havana, ary tsy zany koa ny ten'Andriamanitra zany. Ny ten'Andriamanitra raha ohatra ka raha zany fomba fisainan'ny hafa zany ny hoe nangataka zavatra de iny ny tsy maintsy omen'Andriamanitra, azo iny misaotra Andriamanitra, fa minahazo an'ity mangataka ndray de iny ohatra zany raha anao ohatra tsotra de ny akambiazan'ny olona de Andriamanitra efa fotoana zany zao tena tokony efa mba hanao trano zay, Andriamanitra hanao trano zay 2 étages, mba omeo anay zany trano zany amin'ny fomba anao Andriamanitra. Iny vita le trano 2 étages, bravo, tena Andriamanitra ty. Angataka ndray Andriamanitra mba mila fiara zay, mba omeo anay 4x4 V8 de azo tokoa iny le fiara, de tena Andriamanitra tokoa ty. Andriamanitra za zany zao efa mba fotoana mba omeo anay am'izay le vady tsara tare, lavalava volo sy ny takan'izany, de presizena mihitsy, tsy omen'Andriamanitra de hoe tsy izy ty, tsy zany no izy, tsy zany noho izy ry havana, fa faditsokevitro zany. Fa ny Andriamanitra zany ny olona zany de tsy Andriamanitra fa Andriamanitra sandoka. Nahoana moa tsika no milaza hoe Andriamanitra sandoka? Andriamanitra sandoka satria ny olombelona no mibaiko azy. Atao fantatsika tsara zany, averiko ihany. Andriamanitra sandoka ny Andriamanitra ivavahanao, ary tokony eritreritra ianao raha ohatra ka zay sitraponao no terenao ho tanterahany sy omeny eo amin'ny androm-piainanao. Andriamanitra sandoka izy satria nahoana? Manolo bato mafana. Ianao anie tsy alalan'izay mahasoanao tsy alalan'izay mahasoanao anao, fa Andriamanitra ny mahalala hoe nangataka an'ity izy tsy mety amin'io fa ity ny mety. Zany ny ten'Andriamanitra zany, zany hoe ny ten'Andriamanitra tokony hananantsika fahatokisana zany. De lay Andriamanitra tsy azon'ny olona baikony, lay Andriamanitra tsy azon'ny olona visavisaina ny toetrany sy ny eritreriny, tsy azon'ny olona visavisaina sy azavaina ny fomba fiasana. Zany ny ten'Andriamanitra zany. Ary ny olona tena mivavaka amin'ilay Andriamanitra marina de ny olona mahatoky an'izany Andriamanitra zany, hoe nangataka ny tia fa lozy ataony eo ataony. Zany ny tena toetsain'ny olona mivavaka izany. Ary zany ry havana no nampitaina tamintsika tamin'izao alahady melohan'ny Pentekoty izao, ny toetra tokony hananantsika zay mivavaka, ny fahasahiana mivavaka ary mivavaka ampaharetana. Zay aloha ny anankiray voalohany. Aoka zany tsy hisy olona tsy mahay mivavaka, aoka tsy hisy olona menatra mivavaka, aoka tsy hisy olona manadino mivavaka. Afatra anankiray voalohany aloha zany. Fa mifaharoa koa nefa de ny hoe matoky ny fahendren'Andriamanitra ny am'izay valim-bavaka ho azonao. Na inona ataony ao, raisina amin'ny fifaliana, ary tokony ho fantatrao fa zay omen'Andriamanitra anao de mahasoanao zany, mahasoanao, mety aminao raha toka nataonao tamin'ny finoana lay vavaka zay nataonao. De ampirisiantsika ry havana mba iaina ampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ho azy irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa izany tenin'ny Tompo izany. Amen. Oh
ambavaka isika ry havana. Tompo misaotranao zahay ny amin'ny teny nomenao anay tamin'ity anio ity. Mamy tokoa izany ary manentana sy mitaonanay indray hifantoka bebe kokoa sy hivavaka ary hifandray aminao tsy tapaka. Miantrahanay ry Tompo tamin'izay fotoana nandehananay irery. Miantrahanay tamin'izay nanatanterahanay ny asanao kanefa tsy niombonanay taminao. Mety noho ny havarianana, noho ny fahalainana na akamoana, noho ny fahateren'ny fotoana sy ny antony samihafa izay tsy marina eo anatrehanao akory fa nampatsahivonao anay indray tamin'ity anio ity fa amin'ny fotoana rehetra dia tokony hifandray aminao izahay. Ko mitarianay fanahy masina atsiaro mandrakariva ny fotoana rehetra nomenao anay mba hiombonanay ambavaka aminao. Ampazoto anay ianao fanahy masina hiresahanay sy andraisanay aminao tsy tapaka izay fitariana rehetra ahafahanay miatrika sy manatanteraka ny asanao. Misaotranao indrindra izahay ny amin'ny hafatra izay nampitondrainao mpanomponao, ampahery ireo mpiasa rehetra izay miantsehatra eto anivo ny Folobe FJKM, ary misaotranao ny amin'ity andro anio ity ahafahanay mametraka eo ampelantananao ary mitondra ambavaka ny mpiasa rehetra. Zinona moa izahay Tompo no nifidinao sy nantsoinao, fa iray tamin'ireo izay nofidinao tao anatin'ny maro izahay ary nantsoinao sy napetrakao hiasa eo anivo ny Folobe FJKM dia mitondra sy mitrotro ambavaka izahay amin'ity anio ity ny amin'ny mpiasa rehetra. Tompo mitarianay tsirairay avy, atsiaro mandrakariva, hiombi-piainana aminao amin'ny asa rehetra izay atao sy tanterahana. Tsy ho fahazarana ny atrehanay ny asanao, fa ho tsapanay tokoa ny asarobidin'ny asa izay napetraka ao taminay tsirairay avy. Ary isan'andro ry Tompo no angatahanay aminao, anafianao anay tsirairay avy hiery avy amin'ny fanahinao masina, anolo-tsaina sy hitaridalana anay anatanterahanay izay sitraky ny fonao irery ihany. Mitarianay anao izay sitraky ny fonao, tsy noho ny fahalalanay na ny traikefa na ny talenta izay anananay, fa araka izay napetraka ao am-ponay sy eo amin'ny fandaminana samihafa napetraka ao anatin'ny fiangonana. Tompo, taio koa ny ankohonan'ny mpiasa tsirairay avy izay miaritra zavatra maro ihany koa no ny asa sy andraikitra izay sahan'ny ankonana misehatra sy miasa eo anivon'ny Folobe FJKM. Misy amin'izy ireny no ilaozana amin'ny fotoana maharitra. Eny misy amin'izy ireny mety marary aza, fa noho ny amin'ny asanao Tompo dia ianao no ametrahana sy anankinana azy ireny. Tompo, ny asa rehetra izay tanterahanay dia tsy asa ilanay tambiny na ilanay sitraka amin'izao tontolo izao, fa asa kosa napetraka ao tanterahanay ho voninahitry ny anaranao. Ka raha ho avy ny fotoana izay hiavinao eny amin'ny rahoanlanitra dia ianao no hiteny aminay mpanomponao tsirairay avy manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary izany no fanantenanay Tompo, ka ny finoana kely izay ato anatinay indraindray marefo dia marefo tokoa, indraindray izahay kivy, indraindray izahay ketraka, indraindray izahay vizana, fa ianao fanahy masina ampahery sy ampitsangana anay indray ary ny fitsangananao sy ny fandresenao ary ny fanahinao masina izay ho arotsaka ao nampanantenainao anay ihany koa no hanome hery ahafahana indray miatrika ny asanao. Dia taio ny mpiasa rehetra Tompo, taio ny mpiasa tsirairay avy amin'izay rehetra andraikitra nametrahanao azy eto anivon'ity Folobe FJKM ity. Misaotranao nampianatra nay hivavaka ary ny vavaka izay nampianarinao Tompo no iombonanay ao anatin'izao fangatanay izao manao hoe rainay ao sy andriamanitra ho amasinany ny anaranao mitokana ny fahasakanao atao ny sitraponao dia fiamantan'andriamanitra lemanay sy amin'ny ary mamelany iray tahaka ny melana izay beloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakatana fa manafana ny azy
nampitombo sy namelona ny finoantsika ryavana ny tenin'andriamanitra zay nitoriana tamintsika nanamarina ny tenin'andriamanitra manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy ko ankehitriny ary mbola hanambara ny finoantsika sika ka manasantsika hitsangana iombona ny fanekem-pinoana araka ny soratra masina na ny fanekem-pinoana laharana fahatelo manao hoe mino an'andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany andriamanitra dia fanahy andriamanitra dia fitiavana andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpamonta isika dia maty monjy antsika Kristy mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny velo izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy arivo ary mandrakizay mino ny fahanany masonao izy no manambara ny fanahy antsika fa zanak'andriamanitra isika fanahy iray ihany no navampatisantsika rehetra no tena iray ny fandresena izay mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitombo ny finonay amen. Afaka mipetraka ianareo ryavana. Ny raharam-piangonana izay ampitaina amintsika fiangonana moa dia ny afatra dia manasa-pitiavana ny iray aman-drenitsika ampita amintsika fiangonana izany afatra izany ao anatin'izao alahady ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM izao. Toy izao ny afatra amin'izao alahady ny mpiasa amin'ny foibe FJKM izao. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ryavana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ity fotoana ity izay entintsika hankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny alahady ny mpiasa amin'ny foibe FJKM. Mankasitraka indrindra ny birao mpiandraikitra foibe, ny mpiandraikitra foibe tamin'ny fankatoavana ny anaovana izany alahady ny mpiasa foibe FJKM izany. Ary hitrotroantsika mbavaka an'ireo mpiasa iombonana sy ny mpiasa fandrarana atao amin'ny foibe FJKM isaky ny alahady fahatelo ny volana May. Koa amin'ity taon'ity ryavana dia ny alahady 17 May 2024 no ankalazantsika izany manerana ny sahan'ny FJKM. Mankasitraka indrindra ryavana an'ireo fitandremana izay efa natsarom-bavaka sy nanoana tamin'ny fomba hita maso tamin'ny alalan'ny rakitra tamin'ny taona lasa ary koa mbola tsara izany amin'ity taona ity. Eto dia manentana an'ireo fitandremana tsirairay atsara izany ka hitrotrom-bavaka ary hanoana amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny rakitra izay aterina aty amin'ny caisse foibe FJKM. Ny foibe FJKM koa ryavana dia mangataka ny fitandremana hanokana fotoana hitondranam-bavaka sy hanoanana ny mpiasa iombonana sy mpiasa fandrarana amin'ny foibe FJKM ka misoratra anarana ho kristiana ara-dalàna amin'ny fitandremana misy azy. Mankasitraka indrindra ryavana fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe noho ny fatokiako fa anaiky ianao no hanoratako aminao ka fantatro fa anao mihoatra no izay lazaiko azy ianao. Filemona 2:1-20. Engane isika rehetra mpiara-manompo atao amin'ny foibe FJKM aharitra sy ho matoky mandrakariva amin'ny antso sy andraikitra nakin'Andriamanitra amintsika ka ny asa rehetra ataontsika ny hanome voninahitra azy irery ihany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ny hira 5:700 amin'ny firana fifoazana andininy voalohany sy ny andininy fahatelo ny ataontsika mialohan'ny tsodrano. Aoka hitsangana ianareo ryavana. No
raha soaryavana fa ho tateraka aminareo nitsodrano izay tonona somenanareo amin'ny anaran'ny tompo. Jesoa Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana. Izy no ampionona ny fonareo anie. Izy no ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Izy no tay anareo ka hiaro anareo. Izy no ampamirapiratra ny tavany aminareo ka hamindra fo aminareo. Ary izy no anandratra ny tavany aminareo ka hanome ho anareo ny fiadanana. Amen. Ipetraka ianareo fa afaka mangina isika misaotra ny tompo opotsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.